Fa maneho ny firarian-tsoa ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao taom-baovao izao ny antoko MTS ary mirary ihany koa ny antoko ny sina filaminana eto amin'ny firenena Atranombolavola Ravoafy sy Christian Rakotondramanga. Manantena ny siny ny filaminana mandritra ny taona 2024 ny antoko malagasy tonga saina na ny MTS. Taona ilaina ny fiaraha-miain'ny malagasy ahafahana miroso amin'ny fandrosoana ny taona 2024 ora manatsoa totsoa. Mirary soa zany amin'soa sy fanambinana ho an'ny vahoaka malagasy tsy akanapaka zany ny antoko malagasy tonga saina dia iny aloha mba ilamina ny tany sy fanjakana amin'ity taona manaraka ity dia mba samy ahita izay soa sy ny tsara daholo tsika mianakavy mbola avy ny aretina zany ary dia androso Madagasikara. Anisany dingana everina lalovana ao anatin'ny taona 2024 ny fanatanterahana ny fifidianana lehibe ny faritra sy ny faritany. Ny antoko MTS dia efa nilaza sady ny fahavononana andray anjara amin'ireo ambaratonga mpifidianana ireo. Ny antoko MTS dia mandray anjara foana ary nandray anjara foana hatramin'izay fifidianana rehetra nisy teto Madagasikara dia mbola vonona ny andray anjara amin'izany fifidianana manaraka izany ary koa. Mbola tsy voafaritra moa ny daty ofisialy anatanterahana ny fifidianana lehibe ny faritra sy ny faritany. Raha ny feo mandeha dia mety any amin'ny volana May 2024 no mety anatanterahana ny fifidianana lehibe ny faritra.